Fahameraba-tsika tsirairay avindray atratra ity alarobia maraina faharoa ny volana jolay ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny teniny amin'ity maraina ity ary ihany koa mandray ny fahasoavany koa raisy tombotsoanao mandrakarivo izany alohan'ny terantsika ny mofinainan'ny io ary dia hivavaka isika tomba Andriamanitra eo mbola avy-pisaoranao izahay ny amin'ny tombotsoa lehibe izay omenao anain'io angataka aminao izahay mba hitoeranao aminay ary ankahirezo ny tsirairay avy mba hijoro mandrakariva ary ihany koa ahafahanay mitombo finoana hatrany aminao ka tsy havariananay ny amin'izao fiainan'izao fa hipanjinanay ihany koa ilay lanitra tonona sy angatany aminaran'i Jesosy amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao fa ny loratena feno no tadiavany nalaina amin'ny Lioka 10:10 manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Amen. Mizaha toetra sy mitsapanao ny tompo. Efa nanoro-hevitra sy nananatra ary niangavy tokoa manko izy. Arakaraka ny anitsy ny tompo no anrony lalana matetika ka tsy rarahinao ny feony na vomaika ahatonga anao eo amin'ny toerana izay andavanao an'izany hatrany. Mandra-pilazan'Andriamanitra aminao hoe satria efa niantso aho fa nanday anareo, efa naninditra ny tanako aho fa tsy nisy nitanjona fa nolavinareo ny saina rehetra natolotro sady tsy nety nanaiky ny anatro ianareo dia vao hiantso aho izy fa tsy hamaly aho dia vao hitady aho hifatratra izy fa tsy ho hitany aho satria nankala ny fahalalana izy ary tsy nifidy ny fatahorana an'i Jehova. Tsy nekeny ny saina natolotro ny tsiratsiraina avokoa ny anatro rehetra dia ihinany ny vokatry ny alehany izy ka ho voky ny fienjeny. Ao amin'ny ohabolana 1 izany teny izany. Tandremo fandrao hisy aminareo anana foratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Tsy fantatrao tokoa manko ny andro hamanginanao raha mandinika ny toetrandreo ora milaza fa-panaran'ity azy Jesosy amin'izao fotoana izao dia tsy fahaiza mankasitraka fisehoana izay ivelan'ny pokaty fotsiny fiatsaram-belatsy avonavina toy ny an'ireo fariseo ary fihemorana tokoa no hita. Ny ranomasony latsa Kristy teo tendrombohitra Oliva dia noho ny tsy fibebahana sy ny tsy fahaiza misaotra sehon'ny olona tsirairay amin'ny andro farany. Navadika ho toerana fanaovana varotra tsy masina ny kianjan'ny tempolon'ny fo, fitiavan-tena, mamona, toetra tsy mifaditrovana, fialonana, avonavina ary firehtam-po ny kolokoloina ao anatin'ny fon'ny olombelona. Avonavina no asetrian'ireo hiraka izay alefany ary tahaka ny angano ihany no andraisan'ny teniny. Io izany dia miangava ianao izay mitonona ho ny tanan'ny finoana hatry ny ela rehefa manaja ny Kristy amin'ny fiseho ivelany sisa dia izao aza mamitaka amin'ny fanahinao fa ny fo manontolona ankasitrahan'i Jesosy. Ny fahatokian'ny fanahy irery ihany no sarobidy eo mason'Andriamanitra. Koa mivoaza rahalahy sy anam-pahavisany aoka ny mahijoro amin'ny fahamarinana tokoa isika ary anaraka ny Kristy amin'ny fahafenoana. Amen. Ny Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izahay ho amin'ny lalana tsara ary ihany koa te feo mandrakariva amin'ny fonay mba ho tian'ny fahamarinana ka andeha tsy amin'ny fahazarana imy fotsiny fa tena amin'ny fitadiavana sy ny fikirizana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.